Manolotra ny arahaba omba piraritsoa atsika tsirairay avy. Amin'ny ankapobeny dia mbola azo orana hatrany ny faritra maro indrindra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ny aty amin'ny faritry ny Afoatany torak'izany ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia, Iorombe, Boeny ary Betsibokiny. Izany dia mety arahina avandra, varatra sy tafio-drivotra mahery. Raha mahakasika ny maripana kosa dia tsy dia misy fiovana firy. Raha ho an'ny rapitso maraina ary dia azo sisa noram-baratra ny morontsiraky Boeny torak'izany koa ny aty amin'ny morontsiraky Sofia, ny any amin'iny Besalampiny sy ny aty Tolaniaro, Andrahoana na Andrahoana vitsy ny faritra sisa. Raha ho an'ny tolakandro kosa dia hisitraka oram-baratra ny faritry Sofia, Boeny, Melaka, Betsiboka sy ny faritry ny Afoatany iray manontolo, ny aty amin'ny Antanina Atsimo andrefana sy ny Antaniny Atsimo atsinanana, mahazo an'izay oram-baratra izay ihany koa ny any amin'iny faritra Androiny, sisan'izay dia omena ny andro. Raha mahakasika ny maripana no jerentsika dia eo amin'ny 40°C eo ny ambony indrindra hitantsika aty Mahevatanana, 40°C kosa ny ambany indrindra hitantsika ao Avakina Karatrao. Raha ho an'ny andron'ny Alahady dia somary mikisaka miaka-andrefana ny orana araka ny hitantsika amin'ny sary izao. Ny ilany atsinanana kosa maina tafiditra ao anatin'izany ny faritra Analamanga. Ny maripana ho an'izay andron'ny Alahady izay dia tsy misy fiovana firy, 40°C hatrany aloha izany ambony indrindra hitantsika aty Mahevatanana, 40°C ao Avakina Karatrao. Raha ho an'ny andron'ny alatsinainy kosa ary tsy misy fiovana firy izany ny mety ho toetry ny andron'ny alatsinainy raha oharina amin'ny andron'ny Alahady, izany hoe mbola aty amin'ny ilany andrefana hatrany aloha izany no misitraka oram-baratra raha toa ka ny ilany atsinanana dia omena hatrany. 40°C hatrany ny maripana ambony indrindra hitantsika aty Mahevatanana, 40°C kosa ny ambany indrindra ao Avakina Karatra. Ny amaranantsika anazy ary dia ny tahan'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Nahitana fiakarana indray ny tahan'ny faloton'ny rivotra teto Antananarivo nanomboka omaly alakamisy, manodidina ny afo-telo eny ny fetran'ny OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro izany atao anatin'ny 3 andro ho avy dia vinavinaina hiakatra ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo ka mila mitandrina noho izany ireo olona marefo amin'ny faloton'ny rivotra toy ny ankizy, ny antitra, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny taovam-pisefoana sy ny fo. Dia izay indray ary ny meteo antsika ho an'ny androany, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.